Amin'izao tsika dimy sasany mahery ao amin'ny site-ny Ceni Madagasikara officialy site-ny Ceni androany amin'ny dimy sasany résultat commune Anatin'Ny renivohitra le biaziko kely mba hoitan'ny rehetrarehetra ihany. Mahititsika ny résultat commune Anatin'Ny renivohitra laharana fahaefatra Tojo Ravalomanana 42,21%. Ny laharana fahafito Ravalomanana 37,75%. Ao amin'ny site-ny Ceni amin'izao orizao. Faly miarabatsika jiabindray mpanaraka ny chaîne YouTube vaovao malagasy. Misy vaovao mafana miparitaka amin'izao fotoana izao amin'ny tambazotra serasera fa hoe lany soamantsara Tojo Ravalomanana. Namoaka vokatra hafa manko ny Ceni mpandresy ny candidat Tojo Ravalomanana. Raha hitantsika manko tamin'ny Maly tamin'ny Zoma dia namoaka fomba ofisialy manko ny Ceni ary ny nahitana an'izany ny solotena rehetrarehetra indrindra ireo masivoa eo ihany koa ny candidat fa tsy tonga teo manko ny Tojo Ravalomanana sy ireo candidat sasasasany ary lany manko zareo ny Ravalomanana kanjo anefa amin'izao fotoana izao tsy lany navadika zareo ny voka-pifidianana ary mitarika i Tojo Ravalomanana amin'ny lasalanisa 42,31% ary Ravalomanana nahazo izy 37,75%. Mbola mitazy laharana fahatelo tena zafijoelona 11,7%. Mazava zany satria na izy mpandresy io aza tsy taitra ohatrana fatapatatra ihany satria amin'ny lalan'ny halabado io tsy taitra tsy maneho hevitra hoe misaotra ny Ceni satria nanoko ataontsika hoe famoahana vokatra vojimaika izay. Koa hitantsika zao ny fiainana fa na mpanosavy mandeha alina aza misy pahita foana ary misy ihany koa fomba fitentsika zany hoe ny marina tompoko lahy sy tompoko vavy dia tsy mba maty na ohatra nahoana aza nataonao. Misy manko manao hoe ny lainga tsara lahatra ny marina mitavosavosa tsy mahaleo lainga tsara lahatra na izany na tsy zany ny marina tsy mba maty. Hitantsika zany amin'ny fiainana fa indrindra ny zavatra manjady amin'ny firenena amin'ny resaka famoahana vonjimaika ny Ceni izay fa ry zareo no mpandresy amin'izao fotoana izao ihany koa dia tsy misokatra intsony ny site-ny Ceni ary raha jerena aza tena tsy misokatra. Inona ary no misy ao, inona ary ny antony? Matahotra zareo zao ary mety misy baiko sy antso amin'ny sabadida ry zareo hoe ahoana ty ataonareo ity. Io ny marina zay le fitenenitsika tsy sasatra manko tsika mizara eto hoe ny marina ihany no takitsika. Raha ohatra ka hoe avadika zareo ny lalao nataontsika hoe ny voka-pifidianindray fa hoe fake news zay manko zareo tony ataontsika hoe pomba ny fitondram-pandrakana reto fa hoe fake io tsy marina io mbola hanaika an'izao ve tsika raha ty nefa nalaina atao anatin'ny site na nalaina amin'ny Google dia nivohaina ny site-ny Ceni ary hita taritra zany ny capturena dia ny partagena. Samy maneho hevitra ty ny mpanao gazety rehetrarehetra fa indrindra ny mpisehatra ny tambazotra serasera zay. Ny pazy rehetrarehetra ny olom-pirenena rehetrarehetra mbola mahita ho tenenina ihany ny fomba fitondram-pandrakana fa tsy marina io na fake. Ny marina tompoko lahy sy tompoko vavy tsy azo afenina fa tsy maintsy mipoitra foana io. Koa andao manko jerentsika zany ataontsika hoe faneho-kevitra ireo page Facebook na faneho-kevitra nataon'ny olom-pirenena izay. Amin'izao fotoana izao io manko tratra ny fikafika mikimaky izay nataon'ny fitondram-pandrakana fa indrindra ny Ceni. Ity misy vidéo tena mana-proof ary mana-marina mampiseho fa tena i Tojo Ravalomanana no lany. Hitantsika zany anatin'ny site-ny Ceni izay ao manko jerentsika miaraka amin'ny sary vitsivitsy hitantsika ny tena marina mahakasiky ny raharaham-pirenena raharaham-pifidianana pentanana Anatin'Ny renivohitra izay. Ity le izy.
hitantsika video sy amin'ny alalan'ny sary teo fa dia mpandresy ary mandresy tojo Ravalomanana amin'izao fotoana izao ihany koa dia naneho hevitra ary nanao fanambarana ny Ceni Madagasikara fa hoe fanambarana fiatoana vonjimaika tranokalan'ny Ceni miato vonjimaika ny tranokalan'ny miaram-pirenena maleo tena mizara ny fifidianana noho ny fisian'ireo tsy mataotody manandrana miditra amin'izany tranokala izany ary manova ny vokatra izay taratra ny safidim-bahoaka efa misokatra ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao ny Ceni dia manamelika tanteraka izao fihetsika entina milivilina ny safidim-bahoaka sy hanakorontana ny firenena izao manainga hatrany ny olo-pirenena rehetra tsy ho resy ny fandreberebena ary hiandry ampitoniny ny vokatra ofisialy izay avoaka ny fitsarana misahana ny adiny amin'ny fanjakana izay hitantsika zao ny fahevitra nataon'ny Ceni mampiomehy mihitsy zava-misy eto an-tany firenentsika mahay mialabala ary fa hoe feky na hoe diso ary nisy olona niditra ny oapefy niditra tao anatin'ny tranokala ny Ceni izay eo tsika mbola hita toy ny tantara mahakasiky ny ty raharaha amin'ny fifidianana bentanàna tany lefiny vohitra izay makasitrika makately tompolay fa azo adino hatrany miabone na manao zay na manao commentaire fa atsika mahatsaritsary zavatra zay